Faly miarabantsika tsirairay avindray tratra ty sabata maraina fa 5 volana oktobra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny an'izao tombonandro izao indray, ary amin'izao fitsarana izao dia hita fitsarana tokoa isika ny amin'ny zavatra rehetra manahirana antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrisan-danitra, tolotrainao ny dera, ny laza, ny asa voninahitra. Saotra izay tompo fa mbola nomenao anjara ny amin'ny fitsaranao, nomenao fahasoavanao any koa kehitriny, ary omenao ny herinao manokana. Gataka aminao izay mba tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay ity tontolon'ny sabatanao ity, fa azahoanay hery, azahoanay ihany koa fomba fisainana vaovao, fomba fiainana vaovao miaraka aminao ihany koa. Koa dia mangataka aminao ny mba hamelanao ny fahadisoanay tsirairay avy eto sy ny mba handraisanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao fiainam-pakatoavana sy fanetsetena. Nalaina amin'ny Hebreo 5:5 sy ny 7 manao hoe nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy, na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga aloharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Amen. Tonga teto amin'izao tontolo izao misy antsika Kristy, noho natao an-tranony tambanivohitra izy, ny akanjo tsara indrindra azon'ny ray aman-dreny mena azy, izay no tafiany, akanjo tsotra tambanivohitra. Nandiha lalana mikitoatoana, nandiha lalana niakatra teny amin'ny havoana sy ny tendrombohitra izy. Ohatran'ny hoe irery ny fahitany azy raha mandeha eny an-dalana eny, satria tsy hitany mason'olombelona ireo namany avy any an-danitra niara-tia taminy. Nianatra ny asan'ny mpandrafitra izy mba haneho fa ny asa atao ampahamarinana rehetra dia mendrika aja sy manandratra an'izay rehetra miasa voninahitr'Andriamanitra. Tsy mitonina tamin'ny anaram-boninahitra izy mba ahitany ny olona ny toerana ambonina anahany, kanefa niaina ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy nanomboka tamin'ny fanoharana ny asa tsotra ny mpanao asa tanana ny asany, dia ray izay miasa mafy mba azahoany hanina isan'andro. Raha toa ka teo anivon'ny olo malaza sy ny mpanan-karena Kristy dia tsy ho nanana ny fahatsarana ny kendren'i Kristy ananany mihitsy ny asan'ireo izay mikely aina sy miasa mafy. Malemy fanahy sady tsy miavona po Kristy. Toy izany ny fiainany, nifidy an'izay fiainana izay izy mba ahafahany manampy ny taranak'olombelona, mba ahafahany manampy ahy, mba ahafahany manampy anao. Tsy nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpanapaka n'izao tontolo izao izy, fa nilaozany mahampanjaka azy, nipetrahany ny toerana farany ambany, nesoriny ary nialany ny satrim-poninahiny mba ho iray amintsika olombelona izy. Tsy takatry ny sain'ny olona ny toerana avo misy azy, raha tsy ampahafantariny fanahy masina azy ireo izany. Ho antsika no nanaronany maha-Andriamanitra tamin'ny maha-olombelona ka nandaozany seza fiandrianana. Toy izany no nanafenany voninahitra tao amin'ny maha-olombelona mba azahoany mikasika antsika amin'ny herin'Andriamanitra manova fiainana. Tsy maintsy manaraka ny oam-piainana izay rehetra meny Kristy androm-pahasoavana, mba hamolavola toetra mendrika ny fitoerana izay namboariny ho antsika izay any an-danitra. Ireny tompo tokoa manko ny mba hatanteraka ny fikasana eo amin'ny fiainanao, tsy ny jalijalianao anatin'ny areti-tsaina na ny fahakiviana na ao anatin'ny fahamoizam-po ihany koa, fa mba hahafahanao afaka ny amin'ny fanaketran'ny izao rehetrarehetra izao, ka ahafantaranao ihany koa hoe efa ny maty ny solon'ny fahotanao tokoa i Kristy. Amen. Ianay tsara indrisan-danitra, tolotrainao ny dera, ny laza, ny haja voninahitra. Saotra anao izay tompo satria nomenao ny fahasoavanao, nomenao ny herinao ary koa nomenao fanantenana. Izany indrindra ny ilainay amin'izao fiainana izao ankehitriny, dia ny mba tsy handaozanao ny tsirairay avy aminay, hatsapainay ihany koa fa eo ianao, miahy anay ianao,
ary mbola mahavita fahagagana ihany koa ianao satria ianao efa nilaza aminay fa mahaly tsy miova tokoa ianao fa mitoetra mandrakariva. Tompo maro aminay no any amin'ny hopitaly, maro ny sahiran-tsaina, maro ihany koa no mikivy mitady amin'ny fo mangataka aminao izay mankarezanao azy ireo amin'ny fanainao masina ka meo azy ny finoana velona avy any aminao ka aoka ho tsapany ao anatin'ny fony ao Tompo fa tena tianao tokoa izy. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro